Vao tonga aty aloha izy dia raisina an-tanana ny fitaovany rehetrarehetra ny hôpitaly no miantoka anazy. Zany hoe tonga fotsiny izy dia aty amin'ny hôpitaly no miantoka ny sakafony, na ny hatramin'ny borosy-nifiny sy ny dentifrice-ny sy ny rehetrarehetra zavatra ilainy amin'ny resaka hygiène aty amin'ny hôpitaly daholo no miantoka anazy. Arak'izay hoe izy mety atahorana hamindra zay moa satria efa marary dia isolena ilay marary. Izy irery no ao amin'ilay salle misy anazy fa ohatran'ny ato aminay izao anankefatra anatin'ny salle anankiray. Dia anankefatra anatin'ny salle anankiray amin'ny salle ngeza be ilay izy mifanalavitra be misy anazy ireo. Dia soloina isan'andro ny amin'ny côté amin'ny marary soloina isan'andro ny couvre-liandry zareo, ny drap-pandrindra zareo. Dia omena masque ihany koa zareo, manao masque foana zany zareo 24h/24. Dia io masque io koa dia misolo isan'andro ihany koa. Amin'izay izy atahorana mety hamindra zay moa dia misy protection manokana ho anay mpitsabo mba tsy handraisana an'ilay izy mba tsy hitondrana an'ilay tsy hanaparitahana an'ilay tsy mikaretina ihany koa. Dia misy an'izay atao hoe équipement de protection individuelle zay, izay alohan'ny hidiran'ny mpitsabo, alohan'ny hijerevan'ny mpitsabo marary dia mila manao an'izay zavatra izay. Misy protocole manokana ny fanaovana an'io équipement de protection individuelle io, izay efa nanaovanay formation manokana. Dia rehefa manao visite sy manao contrôle an'ilay marary dia iny moa tsy adino foana iny hoe manasa isaky alohan'ny hijerena anankiray sy aorianan'ny mijerena anankiray manasa tanana, manasa ny tanana dia misy gant dia manisy an'ilay solution hydroalcoolique mba hidesinfectena an'ilay tanana. Dia manolo gant ihany koa, tsy amin'ny fotoana rehetrarehetra no afaka mivezivezy ao satria raha azo ataony tsy mifanerasera amin'ilay marary dia izay no tokony atao mba hievitena an'ilay contact matetika. Dia vokatr'izay dia ny isaky ny amin'ny 12 atoandro, amin'ny 9 hariva dia amin'ny 9 maraina zay no manao visite an'ireo marary ireo, tsy maintsy manao visite an'ireo marary ireo. Fa ankoatran'izay nefany raha sanatria misy urgence dia andraikitray dokotera moa ny tokony hitsabo, dia amin'izay indray no mety hoe hidirana any amin'ilay salle ny marary ankoatran'ireo raha noteneniko teo ireo. Dia tiako tsindriana kely na dia ny fanaterana sakafon'ireo marary ireo ary dia ararotina amin'iny fotoana hanaovana an'ilay visite iny ihany. Ny fianakaviany tsy afaka manatona fa afaka manatitra fitaovana izay izahay ihany koa no manome an'ilay fitaovana rehefa avy eo makany amin'ilay marary dia afaka misy colis afaka alefan'ny havany zany izay omena an'ilay marary dia amin'ilay ora anaovana visite ihany koa no anararaotana hitondrana an'ilay colis any amin'ny zareo. Misy fepetra manokana atao ahafahan'ny mivoaka hôpitaly zay iny moa zany le geste barrière iny efa le malaza be iny tsy maintsy hoe efa atao fa désinfectena daholo ny fitaovany, izay fitaovana tokony tsy ho entin'ny mody dia mijanona aty dia dorana. Fa izay fitaovana izay tsy maintsy ho entin'ny mody dia iny no désinfectena aty daholo zay vao afaka mandeha mody ilay marary. Iny marary iny koa nefany tsy hoe mody dia afaka mifanerasera amin'olona rehetrarehetra fa mbola isolé ihany koa iny aiza amin'ny toerana misy anazy zany mandritra ny fotoana izay efa iteneninay mpitsabo anazy.